Salut daholy, ampianatra anareo ny fomba fangalana vidéo amin'ny YouTube atao MP3. Voalohany tediavina aloha le vidéo amin'ny YouTube na hiro na zavatra fa ny feo any ny tanjona ho alaitsika. De rehefa hita le vidéo moa zany de sokafana mazava ho azy. Rehefa misokatra ny vidéo, alaina ny lien le vidéo izay mipetraka amin'ny barre d'adresse eo ambony eo, copiena le izy, miditra am'le site web famadihana an'le vidéo MP3 zany tsika. Ny mot-clé tapena dia MP3 YouTube convert. Misy maromaro moa zany ny site mi-proposer service manao an'io fa ito exemple ray www.youtube-mp3.org izay fampiasako matetika sady hitako mandehitra tsara sy mandeha tsara. Rehefa tonga am'le site zany dia misy toerana asiana azy, asiana le lien copiena teo zany. De copiena iny de cliquena hoe collena eo de convertir la vidéo izay hitantsika amin'ny écran. De miandry kely an'le logiciel, le site web hitraiter an'ny demandetsika zany quelques secondes fotsiny de vita. Rehefa vita ny traitement an'le vidéo de misy bouton hoe télécharger eo amin'le izy sy miaraka amin'ny anaran'le vidéo tianao alaina dia cliquena de milancer miainga ny téléchargement. Azonao en version MP3 ny hiranao na ny feo an'ilay vidéo tianao alaina na alainao de démarrer téléchargement na misy CDM na tsisy ao amin'ny ordi anao. Io zany dia astuce ray tsy ilaina logiciel fa azonao tsotra izao fotsiny ny MP3 anankiray amin'ny YouTube.